amin'ny fakasitrahana tanteraka no iarabanantsika menakavy izay manaraka na ny fahita lavitra na ny onjapeo amin'izao fotoana izao miroso hatrany isika ato amin'ny bokyny Exodus efa navita ny bokyny Genesis moa tsika fotoana vitsivitsy lasa izay hiditra amin'ny bokyny Exodus na fahafahana zava-dehibe ny anarana an'ity bokyny Exodus ity satria dia isy révélation fanambarana avy amin'ny tompo na amin'ny anao le fotoana miaino amin'le fampianarana eto zany akoatran'le révélation zay omena eto dia zay dia mino fa enao le miaino iny koa dia misy révélation vaovao ihany koa mivoaka avy any aminao amin'ny fotoana andraisanao révélation eto amin'ity toerana ity zany hoe mahazo anjarany roa zany a enao amin'ny fotoana izay anarahana azo fandarana zao ka dia aoka ny fahasoavana sy ny fitahinany eo aminao miarabanao pasteur pasteur Alvarez miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary miarabantsika rehetra moa zany izay manjo hiatrany ny fahitalavitra Amitié TV inary vavaka sika amin'izao fotoana zao ary raha eo dia faly zay satria hiditra amin'ny bokyny Exodus toko fahaefatra indray zay amin'ity fotoana androany ity mangataka ilay fanahy masina ilay fanahy mahery le fanahy mpampianatra le fanahy mpampionina ampianatra anay indray amin'izao fotoana zao anokatra masom-panahinay ary ahitanay mazava tsara ny hevitra ny soratra masina afantaranay zay tena ao am-ponao Andriamanitra ny fanahin'ny olona dia mamantatra ny ao am-pon'ny olona fa ny fanahin'Andriamanitra kosa mamantatra ny ao am-pon'Andriamanitra ary izany zavatra ao am-pon'Andriamanitra zany dia ampitahin'ny fanahy masina aminay ka zay no angatana ny fanahy masina amin'izao fotoana zao anokatra ny fonay anokatra ny sanay mba mataranay ny sitraponao ka dia hotahina manokana izao fotoana zao misaotra Jesosy amen ao maka ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tena Exodus toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao ary namaly Mosesy ka nanao hoe indro tsy ino ahy na iay ny feoko izy fa hanao hoe tsy niseho taminao Jehova ary hoy Jehova taminy inona moa iny tananao dia novaliany hoe teny ity ary hoy izy atsipazo amin'ny tany iny dia natsipony tamin'ny tany ka tonga mena rana dia nandositra azy Mosesy ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy ainjiro ny tananao ka reso amin'ny rambony iny dia nanisitra ny tanany izy ka nandray azy dia tonga tena teo amin'ny tanany indray izy mba inon'ireo fa niseho taminao Jehova Andriamanitry ny razana dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba ary hoy kosa Jehova taminy atsofoy ao an-tratranao ny tananao dia natsofony tao an-tratra ny tanany ary no nitsoahany dia indro efa boka ny tanany ka fotsy tahaka ny oram-panala ary hoy koa izy atsofoy ao an-tratranao indray ny tananao dia natsofony tao an-tratra indray ny tanany ary no nitsoahany tamin'ny tratrany dia indro efa tonga tahaka ny odiny iray izy ary raha tsino anao izy ka tsy haino ny feon'ny famantarana voalohany dia ino ny feon'ny famantarana aoriana izy ary raha tsino zay famantarana roa zany aza izy dia na hiaino ny feonao dia akaranao vao ny ely ianao ka hidinao amin'ny tany maina ary izay rano alena vao amin'ny ely zany dia ho tonga rà eo amin'ny tany maina ary Mosesy tamin'i Jehova tompo fona aminao olona tsy mahay mandahateny aho na hatrany aloha na hatramin'izao hitenenana amin'ny mpanomponao zao azy fa vojavava sy miadam-piteny aho ary hoy Jehova taminy iza moa nanao vavan'ny olona ary iza no nampamoana nampaharena nampahiratra na mampajamba tsy izao Jehova va koa ankehitriny dia mandehana fa izao no mba mivavanao ka hanoro izay olazainao fa hoy izy tompo mifona aminao irao zay tianao irano dia nirehitra tamin'i Jehova nirehitra tamin'ny Mosesy ny fahatezeran'i Jehova ka hoy izy tsy eo ihany va rona le vita rahalanao fantatro fa mahay mandahateny izy ary indro koa avitsenanao izy ka rehefa mahita anao izy dia ho faly ny fony dia hiteny aminy ianao ka nolo teny azy ary izao momba ny vavanao sy ny vavany ka hanoranareo izay ataonareo ary izy hiteny amin'ny olona isolo anao ka dia izy no solo vavanao ary ianao kosa ny solon'Andriamanitra aminy dia hoentinao eny tananao itean'io zay anaovanao ireo famantaran'ireo isaorantsika izay vaky teny
mahafinaritra izay misy trangan-javatra pasteur eto ambonin'ny tany eto tena mahaverevitra ny olombelona na miresaka tsika ohatra hoe amin'ny eo misehatry ny tontolo ny fivavahana satria zay moa nyresantsika eto dia misy amintsika mpanompon'Andriamanitra ndraindray tratrana atao hoe blocage be mihitsy fiainantsika na hoe tratran'le karazana esprit de limitation tsika zany hoe tonga eo amin'ny fetra zay tsy azonao anoharana intsony tsy afaka mandingana intsony tsy afaka hiezaka anao zavatra hafa intsony fa tena hoe zay no fetranao de zay no mamaritra anao zay mamaritra anao zay misy mpivavaka na impino zay tena milofo fantatra manompo an'Andriamanitra miezaka manao ny sitrapon'Andriamanitra fa ny toe-javatra mitranga indraindray de izao mbola tratrana fanenjehana ihany a tratrana Yeso tratrana latsa ary to tahaka ny hoe misy ve Andriamanitra sa tsy misy Andriamanitra nahoana no dia zoiny zao karazana problema rehetrarehetra izao eo amin'ny sehatry ny ohatra indray mpitondra fivavahana de io resaka fitondram-piangonana io a no anisan'ny ohatra izy ny baiboly manao hoe raha misy olona maniry ny asa-pitarina de maniry asa tsara izy fa io koa nefa no asa sarotra indrindra asa sarotra indrindra indrisy moa fa ireo mpaniratsira ireo olona tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra inga ny Andriamanitra mindra fo aminy de lazainy fa bizina ny fitoriana ny filazantsara fa raha mbo fantatry ireny olony ireny ny antson'Andriamanitra miredareda ao anatin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny a de tsy teniteny foana tahaka an'izany ny vavany fa lazaiko aminao fa eo amin'ny sehatra ny fitondrana ny fiangonana io pasteur dia misy fotoana tratran'izany atao hoe tapidalaka lenao tsy hitanao tsolo ny lalana lena ena atsimo na ena avaratra na endrefa na etsinanana fa lalana tokana ihany de ny lalana avy any ambony izy indray aloha tsy sokona nanany bato ny sokona mantsy raha nanany bato zany tena tapadalaka le fa ny mpanompon'Andriamanitra indray tsy tapadalaka le ohatra ny sokona nanany bato fa mbola misy lalana misokatra avy any ambony eo anoloana zany trangany zavatra sy toe-javatra sarotra zay teneniko aminao zany a zay no ilana n'le hoe intervention an'Andriamanitra pasteur Alvarez rehefa tojo an'ireo trangany zavatra sy toe-javatra zay no heverinao fa mahavalalana zay no heverinao fa mahaverevitra zay no heverinao fa tsy hita intsony ny lalaka le dia ilaina n'lay intervention divine izay trangany zavatra izay a pasteur Alvarez eto amin'ity tantara ity de raha somary iverena antsika kely angamba ny tantara pasteur dia mizara anaky telo mazava tsara ny androm-piaina ny Mosesy velona 20 amby 100 taona izy ny 70 taona voalohany de nipetrahany tao amin'ny tranon'ny Farao ny 70 taona faharoa de nandositra izy nitavany Farao 20 taona zay ary teo amin'ny fa 20 taona no niantson'Andriamanitra lay tonga le feo andrahan'Andriamanitra azy ka ny 70 taona farany no nitondrany ny zanak'Israely atreo amin'ny tendrombohitra zay nitenenan'Andriamanitra azy teo amin'ny tendrombohitra Pisga hoe ody mandra eny amin'ny razanao ianao zay lay fotoana zay niainan'ny Mosesy zavatra zay dia rehefa natson'Andriamanitra i Mosesy rehefa natson'Andriamanitra Mosesy de nisy karazana ohatrany hoe aiana koroa ihany tao aminy nampanazy voalohany de hoe tsy haino ahy ireto zanak'Israely reto ahoana kosa moa ohatrany hoe olona miaraka eny ianao olona telo tapitrisany hoaniny zanak'Israely teo de enao ny tonga de hitsangana fotsiny hoe zany lohany tsy misy fifidianana tsisy idirany demokrasia aloha tamin'izany fotoana zany ary koa nefa tsisy fitokonana koa teny an-dalambe
fa tonga fotsiny tsotro zao mosesy de hoe zany lohany de eo no nampanana azy voalohany hoe so de tsy haino ary reto zanak'Israely reto so de tsy haino ary reto zanak'Israely reto ny aiahiny faharoa pasteur Andriany Aina Alvarez dia le izy ho any amin'ny Farao satria tsy maintsy iaona amin'ny Farao izy zany akoatra n'le fiorana amin'reto vahoaka be dehibe reto de iaona amin'ny Farao ihany koa Farao zany fantatsika izany fa mpanjaka manana ny maizy azy tsy vitan'ny mpanjaka fotsiny fa amperora zany hoe anisan'ny fitondrana matanjaka indrindra tamin'izany fotoana zany i Farao tamin'ny vanim-potoana eo inona ny zavatra nitranga pasteur na ny fionana tamin'reto zanak'Israely toedrara sarotra na ny fionana tamin'ny Farao sy ny ekipany toedrara sarotra noho izany tsy maintsy nila ihany koa i Mosesy lay atao hoe intervention divine na karazana hoe fanelanelanana avy amin'Andriamanitra zay ka maniteny gasy mazava azy tsara pasteur se inona no manazava azy fidiran'Andriamanitra tsehatra zany hoe Andriamanitra mihitsy no miditra tantsehatra eo anatrehan'izay toe-javatra misy eo amin'ny Mosesy izay dia raha nanaraka tsara ianao teo a de anisan'ny zavatra anankiray fomba fiasan'Andriamanitra foana pasteur Alvarez a dia ny hoe manao famantaran'Andriamanitra manao famantaran'Andriamanitra any amin'ny dikateny vahiny a lay famantarana resahana eto de tsy milaza akory izy hoe sinina fa ny famantarana resahana eto de fahagagana zany manome an'le vahaolana fahagagana zany manome lay karazana aia rehetrarehetra de ozy izy baiboly manao hoe rehefa niteny Mosesy hoe so de tsy hainao any zanak'Israely raha iaona amin'ny Farao inona ny zavatra hoentiky voalohany de tsotra ny tenin'Andriamanitra manao hoe inona moa iny atananao iny tena nina tanako iny de zao ary atsipazo iny de ho tonga mena rana iny zany hoe Andriamanitra zany pasteur raha misy olona manana fanahina hoe momba avy Andriamanitra na tsy momba avy Andriamanitra de tadidio tsara fa afaka mangataka famantarana amin'Andriamanitra ianao ny famantarana faharoa izy manao hoe atsofoy ao amin'ny tratranao ao ny tananao de lasa fotsy takany ora-panala de natsofoka ny ray de niverina tamin'ny laoniny de nanompoka nino amin'izay Mosesy io ma tsy pasteur a zero tsara fa reny olona tsy mino reny misy aminareo zao tanatin'ny tokantrano ato marary ny tsinainao mety tratrana kansera mihitsy ny tsinainao zao de heninao hoe tsy mba tsy normal mihitsy na ny fitaovam-pandevonakaninao azy na eo amin'ny na ny masonao marary na nononao sanatrian'izany tratrana misy fivitosana na misy zavatra tsy normal ozy izy ny dokotera manao hoe fa tena lalina be nanao ty diabetanao ty de zao ny zavatra ilainao tsy maintsy mila ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra ianao na hoe intervention divine de zao ary lizy azo atao tsara pasteur Alvarez no miteny amin'Andriamanitra mangataka famantarana le hoe na hoe mangataka miracle eo anatrehan'ny tompo ary zay miracle zay de ho aseho an'Andriamanitra mba inon'ny olona averiko tsara mba inon'ny olona ny asan'Andriamanitra ka tonga ny olona anaradian'Andriamanitra averiko tsara lizy Andriamanitra tsy hôpitaly ny fiangonana tsy hôpitaly ny fiangonana tsy dokotera ny pasteur tsy infirmier fa ny an'Andriamanitra de zao anaovany fahagagana ny olona anankiray hidirany an-tsehatra ny olona anankiray anaovany karazana intervention ny olona anankiray mba hamonjena Andriamanitra n'izany olona zany azay mahatonga ny baiboly miteny manao hoe any am-bokin'ny Oseany manao hoe mazaka mpitiavana ozy sariko ianao izy amin'ny tady mazaka mpitiavako zany hoe ireny no kofea matoran'Andriamanitra anao tsy kofoka mahery-tsony sotomin'Andriamanitra ianao ohatranao hitanao le manjono reny pasteur manjono ianao rehefa le manjono eny amin'ny renirano ianao a de misy le atao hoe le iny le faintsoko kely ohatry zao iny le lapitana de misy kankana izy iny de rehefa misy kankana izy iny a de mihinana an'iny ny trondro de rehefa voajono amin'iny de tsy afaka mikofoka mahery-tsony hoe ho aiza indray
de ohatran'izay misy amintsika reto zany ao anatina toedra raha sarotra be am'izao fotoana zao de efa tratran'ny kofeno de aza mikofoka mahery tsony fa andriamanitra miditra tsehatra sisa no ilainao fa raha voatsy zay a de mitohy ihany le fampitehina pasteur misy olona mantsy miezaka manamafy ny folo miezaka tena hoe miala am'ilay drafitr'andriamanitra sy programan'andriamanitra eo amin'ny fiainana fa i Mosesy pasteur vo nahitan'io fahagagana nataon'andriamanitra io de zao no teny Mosesy manao hoe tompo mifona aminao a irao am'izay tianao atao a tonga de nandohalika ingara de nifona izy satria nahitan'le zavatra nataon'andriamanitra de zavatra ohatran'izany re tompoko ny ilain'andriamanitra hoe tena tia hitanao tena mandohalika eo anatrehany andriamanitra amin'ny fotoana ianao rehefa tsy afaka manao zavatra intsony ianao fa ny fahagagana avy amin'andriamanitra no ilainao de manasanao zay hoe raiso zany atao hoe intervention taon'andriamanitra amin'ny fiainanao zany a raha tia hitany voninany ianao pasteur Alvarez. Marina tokoa pasteur le teninao teo milaza manao hoe famantarana sy fahagagana dia nataon'andriamanitra mba isotomana an'ireo olo reo a mba tonga an'ireo olo reo anatona an'andriamanitra ka dia nampiasan'ny Mosesy a Andriamanitra tamin'ny alalan'izay famantarana sy fahagagana izay fa izao no zavatra anisan'ny nakasika mana manokana amin'ity vaky teny zay nataontsika ato amin'ny Exodus ty pasteur Exodus a toko faefatra dia ny toetra nananan'ny Mosesy a dia nisy itovizana tamin'ny toetra nananan'ny Jesosy mihitsy eto amin'ny andinin'ny faharaiky amby folo izy dia zao ny vaky ny teny manao hoe ary Jehova andiny fafolo ary hoy Mosesy tamin'i Jehova tompo amifona aminao aho olona tsy mahay mandahateny aho na hatrany aloha na hatramin'izao itenenanao ampanompono zao azy fa votsavava sy miada-piteny aho eo am'izay toetra nananany Mosesy sy Jesosy itovizana zay de zao rehefa tena teniana ny baiboly a de ty Mosesy ty de tena lehilahy mahery fony izy nianatra tao amin'ny tany Egypte ary izao mivolaza ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito a asan'ny apôstôly toko fahafito de zao ny tenin'Andriamanitra manao hoe andininy fa roa amby roapolo hoe ary Mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nananany Egyptiana ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany izy lehilahy mahery ty Mosesy ty nampianarina ny fahendrena rehetra tany amin'ny tany Egypte raha misy zany ny olona tany amin'ny tany Egypte pasteur nanana fahendrena nanana hery nanana position tsara indrindra teo amin'ny fitondrana teo amin'ny fiainana de zany Mosesy zany raha tsy lazavatsy ny voalaza teo hoe nahery tamin'ny teniny sy ny asany izy zany hoe ty Mosesy ty zany pasteur dia nanana zavatra mafonja be nanana potentialité nanana lanja goavana be tany anatin'ny tany ka nantenina ny asany a de lehilahy mahery izy ary zay nitovizany tamin'i Jesosy a ato amin'ny liko toko faefatra amby roapolo a nitovizany amin'i Jesosy dia ndininy fa roa amby roapolo a de zao mivaky ny teny hoe liko toko fa efatra amby roapolo a ndininy fa andiny fa sivy amby folo ary izy taminy Jesosy zany zavatra manahoana moa zany ary izy roa lahy taminy ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra nahery tamin'ny asa sy ny teny izay toetra ny Mosesy nahery tamin'ny teny sy ny amin'ny asa zay a de anisan'ny tena itovizany tamin'ny Jesosy zay toetra manokan'izay ny olona pasteur rehefa nantson'Andriamanitra na izy na iza de azon'Andriamanitra ampiasaina fenoana hery na miteny na amin'ny asa i ripéterana dia olona tsy de nandalo fianarana loatra pasteur mpanarato ny asany rehefa nantson'Andriamanitra ary na de mpanarato aza ny asany rehefa tonga tao aminy le fanahy mahery le fanan'Andriamanitra rehefa iran'Andriamanitra ny olona anankiray de tonga lehilahy mahery sy vehivavy mahery a zany olo zany ka tsy azo ekena mihitsy hoe mpanompon'Andriamanitra dia alemilemy alazolazo kivikivy rerandreraka zany tsy mety mihitsy zany fa raha ny baiboly ny jerevany rehefa niantso anao Andriamanitra
dia novain'andriamanitra tena ho lehilahy mahery sy vehivavy mahery ianao na dia tsy nahita fianarana firy azy ianao teo amin'ny fiainana fa Mosesy indray nefany a tsy hoe tsy nahita fianarana fa tena nianatra amin'ny fahendrena rehetra tena nahita fianarana tsara ka na olona tsy nahita fianarana azy dia azon'andriamanitra ampiasaina amin'ny fomba mahagaga fa vao mainka raha ve olona nahita fianarana nianatra ka ninona toerana misy anao ninona position misy anao amin'ny fiarahamonina dia afaka mampiasa anao Andriamanitra na toerana tonontonony ny ao anatin'ny baiboly pasteur dia nisy karazana olona maro samihafa natsonin'ny tompo zany Elia zany dia dokotera zany natson'Andriamanitra zany Matio zany dia olona mpamoretra zany hoe lehibe ny mpamoretra raha amin'izao fotoana izao dia hoe ministry ny hetra amin'izao fotoana izao dia olona ohatrany hoe raha oharina amin'izao fotoana izao dia olona ambony fara zay ambony a ry Paul zany olona nanana maîtrise docteur en théologie zany a natson'Andriamanitra zany hoe ny olona rehetra dia azon'Andriamanitra tsona na iza ka amin'izao fotoana izao na iza na iza toerana misy anao ninona toerana misy anao ninona position misy anao dia afaka mamaly zany antson'Andriamanitra izany ianao miroso lalina amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa zao zavatra tsy maintsy hitranga hoe ho tonga lehilahy mahery sy vehivavy mahery ianao faharoa pasteur dia zao ny fomba firesaky Mosesy a dia nanana fomba fifandraisana hafa kely mihitsy a tamin'Andriamanitra ty Mosesy ty Mosesy a dia niresaka amin'ny fanaritava tamin'Andriamanitra Mosesy jereva ty ngikeny Exodus toko fahatelo amby telopolo pasteur zao no zavatra ambaran'Andriamanitra aminy hoe Exodus toko fahatelo amby telopolo andininy fahafolo andininy faharaiky amby folo ary Jehova ny teny ny fanatrika tamin'ny Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany Mosesy dia nanana fomba manokana fomba firesana tamin'Andriamanitra ary raha miresaka amin'Andriamanitra Mosesy dia ozy ny baiboly hoe tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany ina moa mahatonga an'izany hoe rehefa andre Mosesy miresaka amin'Andriamanitra dia tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany zao pasteur no azoana amaritantsika azy zao ny olona anankiray a dia afaka mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatiny ny lanja sy ny abetsaky ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatinao dia mahatonga le fanatrehan'Andriamanitra hoaingana be eo amin'ny fiainanao misy karazan'olona pasteur rehefa mandalo izy a dia enonao mihitsy ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny olona io ka rehefa tonga hoe olona anankiray io dia na dia tsy te hira fiderana azy le olona manodidina na dia ohatrany niady azy le olona manodidina rehefa tonga le olona anankiray mitondra fanatrehan'Andriamanitra dia ohatrany te hira fiderana zany le olona ohatrany tontono zany ny fahatezerana ohatrany tsisy ady eo satria zay le fanatrehan'Andriamanitra ao anatinao ka io fanatrehan'Andriamanitra ao anatinao io dia miankina amin'le fifandraisanao amin'Andriamanitra ka izany koa zavatra irin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hoe ianao zay menao an'ity fandarana ity dia mila mitondra zay fanatrehan'Andriamanitra zany na iza toerana misy anao ka na dia na toerana misy korotana sy misavorovoro azy rehefa ao le fanatrehan'Andriamanitra dia lasa ohatra milamina enonao mihitsy hoe miova le atmosfera rehefa eo ianao pasteur Tofo zay mihitsy le izy pasteur Alvarez raha iverenantsika kely lay Exodus toko faefatra teo moa zany pasteur dia teo no nanaporofoin'Andriamanitra fa nantsoin'Andriamanitra i Mosesy zao no volaza ny tenin' Jesosy Kristy tompo manao hoe tsy ianareo no nifidy aho fa izaho no nifidy anareo mba handesy amo ary areta ny vokatrareo tena goavana pasteur raha misy olona anankiray ao anatina fianakaviana hoe natsoin'Andriamanitra ianao dia ny zava-dehibe indrindra tonga dia manolo tena rehefa natsoin'Andriamanitra jereo tsara fa i Abrahama ane natsoin'Andriamanitra fa tonga dia nanolo tena izy fa nanana rahalahy izy fa nanaraha roatra n'izay famangin'Andriamanitra zay izy i Josefa ihany koa ne natsoin'Andriamanitra firy moa ndralany Josefa teo raiky amby folo ane ndralany Josefa fa i Josefa rery ihany no nazo ilay fanomezam-pahasoavana manonofy tonga dia nizarainy tamin'ny rahalany izy fa niteraka fankalana fa izao no lay fahasoavana tao amin'ny Josefa no namonjen'Andriamanitra ny taranak'i Jakoba ray manontolo fa raha tsy zany anie ringana zanak'Israely zany mitondra vokatra lay antson'Andriamanitra tao anatiny reny mpanompon'Andriamanitra reny Andriamanitra moa pasteur Alvarez rehefa isaky ny anao zavatra lehibe anankiray eo amin'ny firenena anankiray na eo amin'ny tokantrano anankiray na eo amin'ny ataoko hoe fiangonana anankiray dia manangana olona foana Andriamanitra tsy maintsy manangana olona Andriamanitra
ary olona tsangan'andriamanitra io a de fantatr'andriamanitra tsara ny toepony io hoe tia ny azoko itokisana zany hoe andriamanitra tsy mijery ny paozin'ny olona ety ivelany andriamanitra tsy mijery ny firazanan'ny olona fa mijery ny toepon'ny olona sy ny fitiavanao anatin'ny olona anankiray jereo tsara fa raha mandinika ianao ny soratra masina anisany natonga an'andriamanitra namangy any Mosesy ary nametrahany Mosesy an'andriamanitra teo nametrahan'andriamanitra Mosesy teo amin'ny toerany de i Mosesy a mbola vao hoe mbola tao an-tapan'ny Farao izy de efa sary-piaro sady tamin'ny zanak'Israely marina zany ary tsy nanaiky mihitsy izy hoe nahita Hebreo zany a de nyvonoan'ny Egyptianina de nanomboka fantatr'andriamanitra hoe ty lehilahy ty tena sary-piaro ty tena ty fanahin'olony ty tena ty mpiray tan-drazana aminy ty tena ty fireneny ty noho izany ty no atsony fa firifiry ny Hebreo teo fa naninona ny Mosesy no natsoa satria anomboka zavatra vaovao andriamanitra raha vao misy zany atao hoe nouveau départ na hoe new beginning na fanomboana vaovao de misy olona foana safidian'andriamanitra pasteur Alvarez de itety Mosesy ary araka ny fanazavana efa nentina teo de izao na mino na tsy mino azy ny zanak'Israely na inona tsy ino azy Farao de omby azy andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahagagana aloha ozy averiko vakina tsara le andalatsoratra masina teo pasteur misy zavatra tena andalatsoratra masina kely izy ty kanefa manana lanjany osy izy eo amin'ny 9 ara tsy ino anao izy ka tsy hainy ny feon'ny famantarana voalohany de ino ny feon'ny famantarana ao arina izy zany hoe ny antony nandefasan'andriamanitra le famantarana na lay fahagagana ozytsika de mba hiteraka finoana ao anatin'ny olona jereo tsara fa anisany miteraka finoana ao anatin'ny olona anankiray zany de ny fanehoan'andriamanitra fahagagana ary ny fivavahana tena fivavahana marina eo anatrehan'ny tompo pasteur dia tsy lay mitady tsy lay hoe manao tsenjery maimbo be fotsiny le toko sy andinina tsy ratsy zay fa ny fivavahana tena kasitran'andriamanitra de tahaka ny tia nataon'ny Mosesy ty misy famantaranao misy fahagaganao misy zavatra mitranga ao zay ny mahandriamanitra an'andriamanitra jereo tsara fa andriamanitra ane sady mahagaga ny mpanao fahagagana ka raha tsy manao fahagagana ny andriamanitra ao andriamanitra fahafo zany fa toetra an'andriamanitra ary maizy an'andriamanitra mihitsy ny fahagagana pasteur Alvarez de ohatsy izy baiboly eo amin'ny 9 avakiko milamina tsara le izy ary hoy Mosesy tamin'i Jehova tompo mifona aminao a olona tsy mahay mandahateny na ohatrany aloha na hatramin'izao tenenana zao azy amin'ny mpanompono zao azy fa votsa vava sy miada-piteny aho ary hoy Jehova taminy izy moa nanao ny vava ny olona ary izy nampahamoana sy mampaharenina na mampahiratra na mampahajamba tsy za Jehova va ko ankehitriny mandehana fa izao ny momba ny vavanao ka anoranao zay olona zainao fa hoy izy tompo mifona aminao aho irao zay tianao irahina ozy izy ny baiboly rehefa naniraka andriamanitra pasteur Alvarez de nisy fanahina tafiditra ndray tao Mosesy za ty ane ka olona tsy mahay mandahateny ary de misy karazan'olona ohatran'izany mihitsy pasteur raha ohatra hoe mitendrenao fotsiny izy amanky fahorena de mangovitra daholy trany amin'ny kitrokoeliny ihany mangovitra trany ny voromasony hoe anjaranao no miteny amin'ny famangina tsy mba zatra miteny mantsy de mangovitra daholy maika mofa hoe hiteny eo anatrehan'ny zanak'Israely sy Farao de vao maika tena manahirana be zany fa ozy andriamanitra raha izay ny zavatra misy aminao ianao tsy mahay mandahateny dikan'le hoe tsy mahay mandahateny de hoe sady tsy mahay mitory teny ianao zany no tsy mahay mijory vavolombelona ianao zany no tsy mahay manambara ny fahalebiazan'andriamanitra ianao zany fanontaniana ny napetrak'andriamanitra fanontaniana napetrak'andriamanitra hoe ry Mosesy fiza mono nanao ny vava io izany nanao ny maso izany nanao ny orona izany nanao ny sofina izany mampaharena sy mampahajamba izany nanao an'izany fanontaniana mipetraka aminao koa zany androany izany nanao an'io io mantsy pasteur Alvarez mahatonga ny akamaroan'ny kristianina maty ara-panahy am'izao fotoana zao mahatonga ny kristianina miverin-dalana mahatonga ny kristianina indrindraindrindra reo mialatsiny am'ty teny ty reo mpiny efa somary nazo azo taona tamin'ny fanompoana ny tompo de manomboka reraka ara-panahy am'izao fotoana zao manomboka mangatsitsika
iny le nytenenin' jesosy foana manao nyverena fitiavana voalohany da ilay fomba fiverenana ny fitiavana voalohany re olona dia ianao manomboka manambara indray ny fahatsaran' jesosy, ianao manomboka mitoro ny filazantsara. Zay ny tenin'Andriamanitra manao hoe azo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko Jehova. Dikan'izany de hoe re olona rehetrarehetra zay mangataka ositra mangataka ny fanahy masina de tokony ijoro vavolombelona, tokony itoro ny tenin'Andriamanitra. Fa sarotra ny terizana olona anankiray pasteur Alvarez raha tsy misoka-bava manambara ny fahatsaran'Andriamanitra olona io, raha tsy mivavaka ho an'ny marary olona io. Be lehibe re ny kristianina am'izao fotoana izao variana miodikodina fotsiny, miodikodina mitety fiangonana fa tsy te hitoro ny filazantsara. Eo ambony dabilio ianao de manovo hery eo, de hitanao nefa ianao manovo hery fa ohatrany tsy tena mafana zany ianao, tsy tena mangatsika. Ny antony de zao, tsy mizara le fahasoavan'Andriamanitra ianao. Ka io tena mitompona le tenin'ny tompo manao hoe zay nazo maimaimpona aoka izy izara maimaimpona, arakaraky ny zaranao pasteur ny tombonao. Tsy mahay mitory teny ny olona anankiray raha tsy mizara ny zavatra kely efa fantany aloha, raha tsy mijoro vavolombelona ianao amin'ny zavatra nataon'ny tompo taminao aloha. Tsy ho tahin'Andriamanitra ny arabolanao raha tsy mamafy ianao, satria mitombona ny volazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe mamafy ampitomanina ianao de hitsinjam-pifaliana. Zay foana io. Tsy za de milaza amitsika hoe raha tsy manokana fotoana ianao an'Andriamanitra de zao foana niverimberina eo amin'ny vavanao, tsy manam-potoana, tsy manam-potoana, tsy manam-potoana, tsy manam-potoana, satria tsy mamafy ny fotoananao an'Andriamanitra ianao. Io moa efa nampianariko teto izy hoe ny ray andro de misy 24 heures, ny apafolo no 24 heures de 2 heures 24 minutes, zany hoe 470 minitra. Raha mba manana 470 minitra montsy ianao atokanao an'Andriamanitra de milaza aminao fa manomboka manana fotoana malalaka hikarakarananao koa Andriamanitra. Ka io pasteur Alvarez no mahatonga an'Andriamanitra nitety tamin'ny sesy hoe iza nanao ny vavanao, iza mampajamba sy mampahiratra ho anao zay milaza ianao za menatra. De baiboly miteny amintsika tsy ho menatra ny filazantsara hoy ny apôstôly Paoly, Romana 1:9-10, fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany dikan'izany teny zany de zao, rehefa tsy menatra amin'ny filazantsara ianao de misy hery amonjena ny hafa ary misy hery ihany koa hidina ao aminao ao, mahatonga anao lasa mangotragotraka. Ny olona anankiray pasteur Alvarez tsy ho tonga eo amin'ny toerana tian'Andriamanitra metrahana azy mihitsy raha tsy mandeha arak'izay nametran'Andriamanitra azy. I Mosesy tsy ho tonga ho mpanapaka goavambe malaza hatramin'izao raha tsy niainga tamin'izay programan'Andriamanitra izay hoe ataoko an'izao ianao. Mafy ny lalana ny zorany mafy ny ataoko hoe lay fanapaka-hevitry Mosesy fa sangy izao nomba azy Andriamanitra na de tsy mahay mandahatena azy izy de lasa ozy izy lay tenin'Andriamanitra nyvakinao teo nanana fahefana tsy hoe fahefana maha-olona fotsiny fa amin'ny alana n'le tenina aloako ny vavany mihitsy, na de olona miadam-potena izy misy teny no teneniny fantateraka pasteur. Misy le raha nianatra tsika zao ohatra hoe nianatra n'le boky ny Genesis teo de ny zanaky Jakoba ne nisy 12 mirahalato amin'ny tany Kanana koatra ny 7 tany amin'ny tany Egypte. Fa izao rehefa nangataka any Benjamina hoe ho any Egypta i Robena de zao tsy nino tsony Jakoba satria satria izy i Robena nisy fahavetavetanana nataony Robena zay tsy niverenantsika tetso, fa i Joda no niteny mitovy ihany le teny nambaran'izy mirahalahy. Joda tonga de nanaiky Jakoba de nakany amin'ny tany Egypta. Le antony de zao le herin'le teny misy fahefana le teny ohatrany tenin'ny Marie Smart mitovy ihany teny izy roa fa ny ray ny lavina de ny ray no ekena. Hainareo tsara le izy pasteur zay le izy zay de ohatraohatran'izay le izy zany hoe io teninao io zany rehefa misy fahasoavana io de misy zavatra be lehibe manaiky. Atsika de mahalala foana hoe ny herin'ny teny namoronana zao rehetrarehetra zao, ny herin'ny teny namoronana zao rehetrarehetra zao. Ianao zao tanatin'ny tokantrano ato io mantsy pasteur tonga de azo pratikeny zavatra io zany tsy resa be fotsiny eto fa azonao pratikeny io. Ohatra mitenenany zao hoe hoanao anatin'ny tokantrano zao mety hoe marary ianao, zay ny akaiky indrindra pasteur, marary eo amin'ny ilakibonao, mitenena fa ho sitrany ianao, eo no atsapanao fa mba misy heriny ve ny teninao. Raha mandalo olana be mihitsy zao ny arabolanao de mitenena fa isy fitahina ho tonga eo amin'ny asanao, isy fitahina ho tonga ao anatin'ny tokantranonao mba manandrama miteny fa ho hitanao fa ho tanteraky zany
zay zavatra traka teto pastoraly varesy ka i mosesy nanana zay fahasoavany zay taoarinany nany akeny lay drafitr'andriamanitra dia nasian'andriamanitra osotra manokana lay teniny zay ho azy zay foana hoa le ambaratsika hoe misy karazana intervention nataon'andriamanitra teo io one ianao raha miteny ianao pasteur mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ihany fa afa le teny omban'andriamanitra afa le teny nampanopin'andriamanitra idiran'andriamanitra tsehatra jereo tsara ny raha mamaky tsika ohatra ny mbavaky itsika kely pastoraly varesy ohatra hoe ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy amby folo dia eo amin'ny andininy fafito ny anomboantsika azy asan'ny apôstôly toko fasivy amby folo dia eo amin'ny andininy andininy faraky amby folo angama tsaratsara kokoa amin'ny arana jesosy mivaky toy izao ary ny tanan'ny paoly no nanaovan'andriamanitra fahagagana lehibe maro ka na dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo ny teny aminy no netiny atao amin'ny marary dia sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanahy ratsy hoe diny fahatelo amby folo ary nisy jio sasany piririo namoaka fanahy ratsy zay niniana nonona ny anarana jesosy tompo koa teo ambony manana fanahy ratsy ka nanao hoe mampenina anareo amin'ny jesosy zay toriny paoly aho ary nisy fito miralahy zanaky sikeva jiosy loha ampisorona zay nanao izany ary ny fanahy ratsy namalaka nanao taminy hoe fantatro jesosy ary fantatro koa paoly fa mba izy koa moa ianareo ary ny lehilahy zay nanana fanahy ratsy dia niatsambotra tamin'ireo ary nahery ka naresy azy reo lahy dia nandositra ny ala tamin'izany trano zany reo sady nitanjaka no voaratra tanao zany jereo tsara fa i paoly ny resahany eto dia ny zanaky sikeva anaky fito miralahy zanaky ampisorona samy mpanompon'andriamanitra reo aloha dia tsorona ndresaka zanaka ampisorona zany hoe ataonao tso mpanompon'andriamanitra fa izao i paoly mitenin'ny paoly nisy fahefana mitenin'ny paoly nisy fahasoavana demoniaka ray izao no teo anoloany fa io devoly io tonga dia manaiky amin'ny paoly io ary matahotra io fa izy fito mirahalahy teto le tenin'ny paoly ihany no entiny ary mbola nampitombony ara le izy hoe mampianinanao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo toriny paoly mivoaka fa tonga dia nivandravandra koa le demoniaka orangaty fantatray paoly ary fantatray jesosy fa iza kosa monareo satria le izy le herin'ny teny io pasteur la herina teny ka io teninao io raha vao tsy misy fahasoavana io dia tsy misy nininina miova eo amin'ny fiainanao ary zany no nahatonga an'andriamanitra tena nomba ny mosesy teo akaikiny teo ihany arona fa misy fandaminana mihitsy tena nataon'andriamanitra tena misy fandaminana nataon'andriamanitra ohatra n'izao le fandaminan'andriamanitra pasteur alvaresa zavaintsika tsara eo amin'ny andininy fa efatra amby folo dozy ny baiboly dia iny rehetra tamin'ny mosesy sy fahatezeran'i jehovah ko izy tsy ao ihany va iarona le vita rahalahinao fantatro fa mahay mandahateny izy ary indro koa avy itsenanao izy ary rehefa mahitanao izy dia ho faly ny fony dia hiteny amby ianao ka hanolo teny azy ary izao omba ny vavanao sy ny vavany ka hanoro anareo zay ataonareo ary izy teny amin'ny olona isolo anao ka dia izy ny solo vavanao ary ianao kosa ho solon'andriamanitra aminy jereo tsara ny fahombiazany arona dia tao a mosesy zany hoe tsy afaka naomby directa i arona fa solo vavany mosesy no azo natao avocat satria io a misy toepo izy io fa ozy andriamanitra mantsy mosesy ianao ndray ho solo vavako zany hoe le fahefana zany tao amin'ny arona tsy maintsy mandalo amin'ny mosesy aloha satria misy zavatra ao pasteur zany eny le manahirana an'izy ty tsy hoe manahirana moa zany fa mila misy zavatra fantatsika indraindray hoe rehefa manompo ny tompo dia topoitena ao anatin'ny fanatretena sy ao anatin'ny fahitsiana mahaiza manompo ao anatin'ny fahadiovan'andriamanitra fa misy fotoana misy olona tsy henon'andriamanitra mihitsy raha tsy mandalo amina mpanompon'andriamanitra anankiray ny sakaizany joba telo mirahalahy i bildada sohita sy zao farana matita sy izy tekiray tsy taditiko le akiray raha tsy nandalo tao amin'ny joba aloha amin'ny joba toko faharoa amby efapolo raha tsy joba ny nanao fanelanelanana tsy voavela heliko reo fa joba ny nanao karazana intercession dia navelan'andriamanitra dia ozy andriamanitra mantsy anazy ratsy noho ny amin'ny joba mpanompoko efa rikany nareo fa ny fitondrany joba mambavaka any zareo ndray efa nitahin'andriamanitra ny joba lasa avoroeny reny fananany joba
ka io resaka toetra izy io resaka toe-po izy io a resaka fanapaha-kevitra amin'ny antson'andriamanitra ihany ko izy io pasteur zany hoe rehefa miantso anao andriamanitra de tapony hevitra ao misy olona ny tara am'zany fanapaha-kevitra zany anaiky ihany ianao any aoriana any efa tara fa de zao re tompoko de manapa-hevitra tena manapa-hevitra misy olona ny endrandray izy mbola salama pasteur Alvarez mahita an'ity fandarany ty de ozy rehefa mijery an'ity amin'ny télé pio any io de misy fanan'andriamanitra ihany mamangy azy alefa soary de vao mijery eo ndray izy elaela kely pio fa maneva teva ohatrany inona maherihery fitena ohatrany iny pio andry izy de misy fanahy mamangy azy ihany de rehefa ho tapitra izy ary 7 minitra ary am'le mivavaka rindray pio ary alefa so hatramin'ny farany jerena hirahira ozy azonao nefa andriamanitra mihitsy efa mamangy azy pasteur mamangy azy andriamanitra de raha amin'iny andriamanitra mamangy azy iny zay le ndresanao teo hoe rehefa eo le famangin'andriamanitra sy le fanatrehan'andriamanitra de tokony mahay manaroatra fa ndray andro any hitady ianao fa tsy ahita intsony ary tara zay fanapaha-kevitra ao izay ary rehefa tara ny fanapaha-kevitra ao de tratran'le boky ny oabola ianao manao hoe anizany indrisy anizany indre de ho an'ny olona zay tsy mivoaky lony am'zany sitrapon'andriamanitra zany ny indrisy sy ny indre aleo soa ihany toy zay takzay nenina tsy alohananatra fa ao arinany ratsa miantso anao andriamanitra te hoe anao karazana ino ty izy famantarana lehibe ao amin'ny fiainanao andriamanitra ary eo famantaran'ireo no antsoantson'andriamanitra amin'ny fiainanao hoe miverena anaka fa tianao pasteur Alvarez mamarantsika amara-paranasika pasteur ny antson'andriamanitra de lehibe kokoa noho ny problème zay atrehanao am'izao fotoana zao Mosesy dia nanana problème manokana pasteur satria dia marihana fa niandry ny ondry ny rafozany jetrao rafozany tany tendrombohitra inona moa ry havana mba karaman'izany ny olona mpiandro ondry ny rafozany zany ny zanaky Mosesy ao amin'ny rafozany mipetraka Mosesy ao amin'ny rafozany mipetraka ny tena marina ary Mosesy pasteur dia tsy de nanana fotoana loatra nipetrahana niaraka tamin'ny ankonina fa de niandro ondry ohatry hoe tsy de misy avenir tsisy zavatra tenainany amin'ny hoaviny raha nijery an'izay problème zay Mosesy hoe andriamanitra alohan'ny amaliko ny antsonao de mba vao aloha le problème ako vao aloha ny olako de rehefa aveo manaraka anao tsy zany ny toe-pony Mosesy tsy zay ny toe-pony Mosesy fa rehefa niantso azy andriamanitra de zao nanaiky an'izay antson'andriamanitra izay ka ny antson'andriamanitra pasteur tsy mandeha ilany fotsiny hoe irahany ianao de maniraka anao amin'ny tanapolo andriamanitra fa irahan'andriamanitra ianao ary andriamanitra de mamatsy anao amin'ny zavatra rehetra mamatsy anao amin'ny hoavinao Petera i Mosesy rehefa niran'andriamanitra ho any amin'ny farao zay araky ny teninao teo pasteur hoe tsy moramora ny zany eona amin'ny farao eona amin'ny zanak'Israely zany de fa napana tena andriamanitra hoe omeko famatsiana famantarana sy fahagagana ianao ary tsy izay ihany fa hitantsika fa efa nomanin'andriamanitra ihany ko i Aaron izay rahalahy Mosesy ho namany mpiara-miasa aminy ka ianao zay mamaly ny antson'andriamanitra am'izao fotoan'izao dia zava-dehibe ary mametoky andriamanitra fa vonona ny amatsy anao amin'ny zavatra rehetrarehetra azavarina mijery an'le problème anao androany azavarina mijery ny olanao androany fa raiso zava-dehibe ny antson'andriamanitra zay miantso anao am'izao fotoan'izao hoe mandeha ihany am'izao herinao zao fa momba anao aza matahotra anao aza mieritreritra foana fa izany momba anao io fomban'andriamanitra io pasteur andriamanitra nomba vava Mosesy araky ny teninao teo rehefa andriamanitra momba anao na mivavanao na miteninao na amin'ny asanao na izy isakana fahavalonao na iza hiala aminao ka tsy anaraka zay lazainao de zao zava-dehibe mihitsy ny fomban'andriamanitra anao ary tsy maintsy ho vita mission zay rampanaovan'andriamanitra anao ina moa mission anao am'izao fotoan'izao missionao de zao manaiky zay lazain'andriamanitra fa ombanao izy hiaraka aminao ary tsy hamelanao irery pasteur ivavakytsika tompoko isotra an'andriamanitra raha eo misotranao izay amin'ny anaran'i Jesosy fa dia totoso araka ny tokony izy indray aloha zany androany ny fandarana atao amin'iny bokin'ny Exodus toko fa efatra hatreo amin'ny 7 iny nianatra momba ny tantarany Mosesy sy nandalina ihany koa mahakasika an'ireo famantarana zay nataonao ay tokoa ve tompo zany ny zavatra tiana ho lazaina aminay
mino fa misy am'retolona atao anatin'ny tokantrano reto aneonao famantarana sy fahagagana lehibe am'izao fotoana zao mino ihany keo fa misy olona ho atsanganao fitovana tahaka ny mosesy ny fianakaviana atao anatin'ity tokantrano ity ary misy andreo karazan'olon'ireo fa eny an-dalana mihitsy a tahaka ny mosesy a ho ampiasainao any izy Andriamanitra ho fitaovana solangilangy ngeza be mihitsy a hanorotorony asan'ny devoly hanravarava ny asan'ny maizina ary amerina babo maro ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ho tainao izy tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen amen Andriamanitra ny ombanao famantarana sy fahagagana ampiasao an'Andriamanitra ny talentanao miteny aloako ny vavanao mitenena fa ho tanteraka raha mpanompon'Andriamanitra no tokony hanao asan'Andriamanitra ampiasao ny tananao androana démonie anasy tanana ny marary ampiasao ny feoanao ijoroana babambelona sy toriana ny tenin'Andriamanitra fa ombanao Andriamanitra ary ho anao zay tena tsapanao am'izao fotoana zao hoe miatrika pharaon ngeda be mihitsy angamby ianao ozy ianao hoe pharaon mihitsy no atrehako zany hoe tena misy adversaire matanjaka mihitsy eo anoloanao mety eo amin'ny tribunal io a mety ady tany io a mety ao anatin'ny tokantranonao io a Andriamanitra ny anao intervention zany hoe hidy-tantsehatra amin'ny fiainanao aza matahotra fampandresanao Andriamanitra raha lasa anabavy malalo amin'ny tompo ny anjaranao fotsiny dia zao mila mahatoky ianao fa velona ny Andriamanitra ao hoy ny soratra masina hoe Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary manak'izay rehefa izy miditra-tsehatra dia nous sommes plus que vainqueurs ozy ny tenin'ny soratra masina zany hoe manoatra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiatsika zany hoe tena ho tanteraka aminao zany tenin'Andriamanitra zany raha Andriamanitra ny miadinao tsisy atohitra na asakana anao raha lasa anabavy malala mahereza ny tompo hitantsika izay dia mitoram-bavaka anao foana tsindriko eto foana fa ireny sorapoina SMS zay alefantsika ireny a dia tena voaray ary dia mivavaka mitoram-bavaka ho an'ireny mihitsy zay da raha ianao mety manana fanahina hoe voaraindry pastera ve eny tompoko misy fotoana fotsiny le izy tsy voavaly le izy dia misy amintsika mandefa SMS na ray dia zao le fanontaniana manao hoe zao le fanontaniana manao hoe iza moa ny anaranao tompony telefona io dia efa teneny eto foana ve re olona dia mbola tsy fantatrareo ihany a ny anaran'le mpanompon'Andriamanitra fa dia izay mirahalahy zao nefa eto dia mbola tsy fantatrao ihany fa manara-tsara fandarana e manara-tsara fandarana fa za ny numéro téléphone fotsiny no enonao fa arao tsara ny fandarana 034 04 362 67 ny 033 84 232 84 ny tompo hitantsika tompoko veloma tompoko